Way of watching, feeling out there in the spirit as it was to see just the condition of that brother to see. Afatra torin paminany William Marion Branham. Tondra lohateny hoe trano manao ahoana no ataonareo aho. Ny alahady faraiky amin'ny 20 Novambra 2025 tao amin'ny Tucson na Tabernacle, Arizona, USA. The hour, it should be the flame in our hearts. It's got to be in our hearts, or we can't. Satranao Rahalahy Green, tompontsy manokana zao. Iarahaba ny rahalahy sy ranabavy Green ary ianareo rehetra manatrika eto anio maraina. Fa izao dia tompontsy manokana tsapako nomena dia ny tonga eto amin'izao toeram-pivavahana zao mba ilaza zavatra vitsy. Tsy te haka ny fotoanan'ny Rahalahy Green etona satria efa imbetsaka nandresako an'ny Rahalahy Green nanotory ary azo antoka fa nahakasika azy any raha indro fa nitondra ny teny tompo tamintsika izy sady manetry teny izy ny amin'io hoy izy omaly tsy mandray teny avy amin'ny tompo toy izay mety avily zany amin'ny fanambarana arak'izay nandefasana azy nefa hoy izy tiako ny manindry mafy an'izay efa voalaza. Hoy izy ohatra rehefa nisy zavatra nosoratany Paoly tao amin'ny Baiboly tonga eto mba hanindry mafy an'izay voalazany. Hoy izy tsy manana afatra afa-tsy manindry mafy fotsiny an'izay fanorazainy tompo. Iny tena manaitry zany hoe tovolahy toa azy nefa milaza manao fanamariana toy izany. Ankehitriny andeha fotsiny sika hiaraka nonona vavaka. Andriamanitra malalo sarotra amiko ny alalan'izay fomba hanombohany satria tsapako fa eto ianao anio ary eo amin'ny fanatrianao dia tsapana tena ho kely tokoa ary misaotra anao aho ny amin'izao tompontsy manokana zao eny tompo efa nomenao anay ty toerany ity ka miangavy zahay miaonanao aminay isaky ny mivoreto zahay arengany lay fananao lehibe no hiasa eto amin'ity tanàna ity ho vitanay any ny itondra nyty afatry ny filazantsara nomena sy napetraka eo an-tananay amin'izao andro faran'izao ty ho tanteraka anie zany ka ho voarombakao ny fanahy rehetra eto Tucson sy ny manodidina dia izay voatendrinao amin'ny fiainana. Ikeo reo zavatra eo raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ataoko fa tiako ny amaky andininy kely ato amin'ny soratra masina ny maraina aloha kely ny ilazako an'ireo telo zay irioko lazain'ireo hita ao amin'ny asa zany ny toko fahafito amin'ny bokin'ny asa. Ary raha mbola mamantika eo ianareo ny andininy faefatra no hanomboantsika azy eny ho an'ny Shreveport zahay amin'ny herinandro ty amin'izao herinandro avy zao anao fivoriana amin'ny fanesy ka zay no ezahanay atao raha sitrapon'ny tompo. Rahalahy Mor, rahalahy Jack Mor dia sakaizy anay sy rahalahy Perry akaiky ary tianay rahalahy Jack ny afatra ataoko fa nampikorotantsana kely azy zany indrindra fa reo zavatra ka mamitsika sy inotsika zay tonga teo amintsika noho ny fisokafa an'ireo tompo-kase fito arak'izay inotsika anio ohatra hoe taranaky menarana ny antoka mandrak'izay ho an'ny mpino sy ny sisa ny sasany amin'ireny afatra reny ka angamba ho an'ny hafa ataontsika fa tsy hoe zavatra sarotro izy eo amin'izany anefa tsy maintsy manana fo misokatra ho an'ny fahamarinany ianareo inotsika fa miaina eo amin'ny andro farany sika tena azo tsapahitanany zany antsika hoe eo amin'ny fiafarany ditsotro zao sika ary ny hoe fitoriana eo amin'ny fiangonany hafa eny tianareo ajaina ny fampiatranony io lehilahy io ny nanomezany anjaranareo nio tonga amin'ny fiangonany ary za azo antoka fa mifalalako fa tsy minao an'izany izy ireo dia anana fanajana ampy aho mba betsaka akoatra zany zavatra azoko resahana eo ka tsy toriny amin'izany raha tsy hoe ny fany amasina ny manosika kely eo amin'io dia azo antoka eo fa ilaza n'izay voalazany ary izay ny fantatro tsara indrindra azo atao ary atanayko fa tsy nanandrana ny anao zavatra hafa akoatra zany mihitsy tanareo aleo fotsiny lazaina arak'izay fomba ilazany azy zany ankehitriny andesika amaky fotsiny andininy ray na roa eto amin'ny toko fahafito ao amin'ny bokin'ny asa atomboka amin'ny andiny fa 450 ny trano lay ny vavolombelona dia teo amin'ny razantsika tany anefitra tahaka ny voatendriny zay ny teny tamin'ny Mosesy mba
ka anaovany azy araka ny elika zay efa hitany. Zany koa dia niraisiny razantsika zay nandimbo reo ka netiny niditra niaraka tamin'i Jesosy taminazaony ny tanin'ny fireneny zay noroan'Andriamanitra hiala teo anoloan'ny razantsika hatramin'ny andron'ny Davida, zay nahita fity teo anaty an'Andriamanitra ka nangataka ahita taberna kely ho an'ny Andriamanitra Jakoba, fa Solomona kosa nanao trano azy. Kanjo ny avo indrindra tsy mitoetra ao amin'ny tempolo natao ny tanan'olona, araka nolazainy mpaminany hoe ny lanitra no seza fiandrianako, ny tany no fitoeran-tongotra. Trano manao ahoana no ataonareo ahy hoy ny Tompo, ary manao ahoana no fitoerana fitsarako. Tsy ny tanako vany nanao zao zavatra rehetra zao. Eo amin'io dia ny famakina zao soratra masina zao no tiako ilazana teny vitsy zay tiako lazaina alohan'ny hitondrany rahalam-pery ny afatra anio maraina. Hitako ny eto fa isan'ny fotoana lehibe eo amin'ny famangiko ny Tucson. Tongeto ny tenako satria voatarika ny ho tongeto aho satria ny fany masina tamin'ny alalan'ny fahitana no nandefa aho eto. Fantatro fa mety hafahafa zany angamba, kanefa raha ny farafahalalako dia izy amin'io rehetra fantatro ny amin'Andriamanitra io nisy fahitana nandefa ho aty Tucson. Nanontany tena hoe inona loatra nandefasana aty amin'ity faritra karakainy ity. Aveo aty koa misy raha eo amin'ny ara-panahy eto an-tanàna tsy malala toeran-kafa zay maty ara-panahy kokoa no ity aho noho ny tanànany Tucson. Misy ady eo anivon'ireo fiangonana, misy fifandirana eo amin'ireo mpino, tsy misy firaisana fa mifampisaringotra ny rehetra ka misintona ho azy ary mifamingana ka miezaka ny azo antiny anankiray manao prozelita tany karakana ihany koa ny eto raha eo amin'ny ara-panahy. Nefa namaky aho tao amin'ny baiboly fa teo no niantson'Andriamanitra ny Mosesy lavitry ireo olon-tiny sy ireo rehetra sarobidy taminy, dia nalefa ny tany anefitra izy mba hanoratra andreo lalàna ao amin'ny baiboly. Dia ny testamenta taloha zany ireo boky efatra voalohany, Genesis, Levitikosy, Deuteronomia ary Exodosy. Izy tsy voalazako araka ny filaharany mazatra zany fa reo lay boky efatra reo raha ny marina no testamenta taloha, satria ny ambony io dia zay voalazandreo mpaminany eo amin'ny salaminy Davida sy ny sisa ankoatra zany ny tantara milazandreo mpanjaka. Fa io kosa ny tena maizy ny testamenta taloha. Mosesy nanoratra azy ireo taorin'ny antsona azy hiala teo amin'ny tanindrazany, dia teo amin'izay nahaterahany sy nahalehibe azy teo nivony vahoakany ka nanirahana azy mbo eo amin'ny tany karakainy mba hanoratra nyty bokin'ny testamenta taloha ty. Aveo dia hitako fa tao amin'ny bokin'ny testamenta vaovao teo nisy an'i Paoly lay niaviny, na tsy hoe niaviny fa lay nanoratra ny testamenta vaovao. Izy ihany koa dia voasarika niala teo amin'ny vahoakany ary ny fanano nanao an'io nakany Arabia teo amin'izay ny toerany 3 taona sy tapany mba ahitany tsindrimandry, ary Paoly no tena nanoratra ny testamenta vaovao. Eny misy ny Matio, Marka, Luka ary John saingy mpitantsoratra izy ireo ka nanoratra fotsiny an'izay voalazan'i Jesosy tamin'ny arahany tamin'ny teny, ary saingy raha raisinareo ny boky ho an'ny Timoty, ho an'ny Romana ary ho an'ny Hebreo sy ny sisa. Dia Paoly no nandray tsindrimandry ny anoratra ny testamenta vaovao tamin'ny nandraisany ny testamenta taloha rehetra ho toy ny aloko ka nametrahana an'io tamin'ny toerany, ary ny eken'Andriamanitra zany ka nataony ho testamenta vaovao. Koa raha ny testamenta taloha ary no voasarika niala tamin'ny lay mpanoratra no voasarika niala tamin'ny vahoakany ka nakany anefitra mba handraisany tsindrimandry ny anoratra ny testamenta taloha ary tao amin'ny testamenta vaovao. Ny mpanoratra dia voasarika lay niaviny zany akeo amin'ny tany karakay mba handraisany tsindrimandry ka hanoratany testamenta vaovao. Nefa vita tomboka se fito ny boky, dia inoko fa hitako zavatra toy zany koa amin'izao andro zao ny anokafana an'ireo tomboka se fito reo. Mandao an'ireo olona akaiky anao, dia ireo zay lalainao. Nisy trano kely nomeny ny olona teo anivon'ireo vahoakako sy ireo sakaizako rehetra, nisy fiangonana nivoatra be ka tsy nisy zay nahory aho,
nefa hoe andao an'izany isaraka nalavitra an'izany ary findra hiala eo ho any amin'ny tany karakaina zay tsy misy olona fantatra areo sady manohitra anareo io rehetra io saingy misy zavatra mahakasika an'andriamanitra hoe misarika ny olona iray izy ny anao zavatra zay ivelan'ny fisainany manokana mba ahafahan'izany ho voninahitra sy fidiranan'andriamanitra ary tsapako zany tsy hoe voninahitra ho an-tenako fa tsapako ny tompo tsy manokana ny taminy nandaozako an'izay rehetra nataoko hoe sarobidy tamiko mba hakanisako aty amin'ity hevitry ity ka hiaritra mihoatra aloha zay rehetra efa niaretako teo amin'ny fiainako aty amin'ity hevitry ity na ty tany karakainy ity nefa inoko fa ny fanaovako an'izany sy ny fankatoavako an'izay andidin'andriamanitra isy no nanokafan'andriamanitra ho atsika an'ireo zava-miafina amin'izao andro faran'izao ary eto sik zao miaraka amin'ity afatra ity eny misy olona maro nanaraka ary tsy hoe tsy fahitsy zany matetika ny olona zay fakati ny olona ary ny fitiavana de isarika anareo anao andro zavatra tsy noheverinareo atao ary maro taminareo no nandao ny tranony nafonareo ny rehetra mba andehananareo fotsiny akaty amin'ny tany karakaina betsaka ny miantso ah betsaka ny nanontany aho hoe tokony ho any arizona ve zay ho toerana tsara ho anay ve ny any fa toy ny voalaza teo mosesy reo afo reo ihany hoe toerana tsy ahitana voankazo toerana tsy ahitana boka bedanitra tsy de misy asa firy atao aty ary sarotra ny fiainana ambony be ny vidim-piainana toerana tena sarotra velomana ny tikson arizona ambany ny karama nefa lafo ny sakafo iofatrano toerana ratsy indrindra raha ivelomana am'izay lafiny zay nefa mahasalama ny toetany maina ary isika matetika tsy tokony apiditra ny fisainatsika amin'ireo zavatra ty tany ty sika fa tsy maintsy jerentsika zay hitariany fany masina saingy ny zavatra nanahirana taminakaty de niteny amin'ny olona hoe tsy tokony ho aty ianareo na hoe tokony ho aty fa navelako any tsiraray ny anapa-kevitra de zay hitarian'andriamanitra ny tsiraray amin'ny ataony ataoko fa tokony anao an'izany tsiraray amitsika de notariany fanahy eo am'izay rehetra atao ary maro aminareo eto no avy any amin'ny manodidina Jeffersonville ka avy amin'ny fiangonana any nefa de tonga eto ianareo eny ny zavatra nampiasa loha de nitoerana ahafahana mivavaka ary tsapako raha namaky ny soratra masiny eto ny amin'ny Stefane sy ny lateniny taloha kely ny nafatesany satria nitoran'izy ireo vato avy hatrany izy taorin'izany no ny afany raha teo ampitenenana izy de nanao hoe ny razantsika raha nyresaka ny am'ireo hebreo tamin'ny andro fahiny ny amin'ny ezany izy ireo ahita fity teo anatrehan'Andriamanitra de ny anorona toerana ivavahana nilaza izy hoe Solomona nanao trano ho azy na fitoerana iray efa fatatsika loatra ny tantara tiako anefa lay tenyny taorin'izany kanefa ny avo indrindra de tsy mitoetra ho amin'ny trano nataon'ny tanan'olona ary misy toerana hafa ao Isaia nilazany hoe tena no namboarinao ho aho eny tsy fanatitra na rakitra na trano sy ny sisa fa tena no namboarinao aho koa tsapatsika fa teo ampiresana ary izy ny am'ilay vatana nataon'Andriamanitra ao taberina kely tao amin'ny Kristy inoko anefa ankehitriny fa lahy tsindrimandry tonga teo amin'ny ny rahalahy Green ny onona ty izy sy ranabavy Green fa nilaozany ny trano ny tany atsinanana izy ireo ihany koa tany Texas tany mba ho tonga aty ka ny anomboka amin'ny tanapolo fa noho ny tsindrimandry fotsiny tamin'ny fahatsapan'izy ireo fa zay ny tokony ataony ankasitrahako ny olona zay anaraka ny fitarian'i Kristy na toy iny na vidiny mety ho nalohany na de meritreritra azy zao tolo zao mety reo sakaizanareo akaiky indrindra hoe diso hevitra anareo ho anareo anefa tsy fahatsoa zany raha mbola tsapanareo ihany fa misy zavatra ao ambadika io hoe Andriamanitra no manetsika anareo de tsy ho diso mihitsy zany fa ho tafavoaka tsara foana io hitanareo io mpivady tanora io tovolahy manan-talenta izy tsy milaza an'izao aho noho izy mipetraka eto ary io raha matoa tanora miaraka am'ireo zanany madinika io misy akohonana ho tezay nefa ny alany ny asany sisisa mba hifondrany aty
tsapako fefa taona maro zay ny antsona ho amin'ny fanompono tsy pastorana omby mihitsy aho no za nandeha lava nisy fanahy ny tiavako nandeha foana tsy misy toerana natamana fa naiza naiza lehan'ny fanahy de tsy maintsy nanaraka an'io fotsiny aho satria misy afatra eo amiko o jesosy tsy maintsy mitory any amin'io tanàna hafa io koa saingy misy an'ireo mpiandrondry reo zay miany andian'ondry faly tokoa fa nanaraka ny fitarian'ny fanahy masiny rahalahy Perry ary ankehitriny de manana taberna kely sika kely izy ty nefa de ampy tsara mba hanimboany raha ny fahitana zay ataon'ny fanahy masiny tsy manalo sika fa andesika andrositsy kelikely eny inoko fa raha nyresaka tamin'ny rahalahy sy ranabavy Green n'Andriamanitra ny hoaty ka nanokatra toerana izy mba isy ny zanatsika fa tsy hoe ilalao bisikilety ety sy aroa ny alady maraina ka irenireny eny amin'ny arabe de manana toerana ahafahany mivavaka izy ireo ary sika tsy petrapetraka eny ka iaino zavatra zay relesiny eo amin'ny radio izay tsy hoe ratsy fa isika eo am'izao andian'olona zao isika ny manana ny afatra ho an'izao andro zao inotsika fa nanome atsika afatra Andriamanitra ary rahalahy Green de tsy te hiantso azy ho mpiara-miasa satria zahay eny marina ihany koa zany mpiara-miasa amiko miaraka am'izao afatra zao zahay zavatra mitovy ihany no toriny rahalahy Green de lay afatra inoko nilaozany ny trano nilaozany vahoaka nilaozany fiangonana izy de inoko fa efa mpitarina ambony izy nantory zany teo amin'ny rafi-pivavahana iray nefa nafony avokoa zany rehefa reny zao nilaozany ihany koa zay rehetra sarobidy taminy ho aty anefitra mba hanoanany fotsiny ny zavatra omen'Andriamanitra atsika ankehitriny lazaiko hoe mino aho fa tsy tokony ho ampotsika ihany zany fa tokony ho adiditsika ny anoana azy am'izay rehetra azotsika atao amin'ny fanatrehana ny fivoriana amin'ny fahatongavany eto hivavaka ka anao an'izao toerana zay ahafahan'Andriamanitra manambara amintsika an'ireo zavatra efa maniny ny ambara amintsika ary toy ny voalazany hoe ny afatra de tsy tonga eo amiko toy ny avy amin'ny tsindrimandry tahaka izay mety misy eo amin'ny sasany amintsika nefa hoy izy ny maheto ahy de ny anoana an'izay efa nomen'Andriamanitra fanambarana re zany ary inoko fa raha miara-miasa tsara sika rehetra de apiditra ny fotsika ao am'izany fantatro fa toy zany ny tsiraray aminareo raha matsapa ny zavatra tsapaka ianareo hoe maniry fatratra loatra ny ahita ny fanan'Andriamanitra hiasa ka mila tsy ho tatiko zany nisy an'ireo fahatsapana vao nandalovako raha teny amin'ny tendrombohitra teny de ny fahatsapana zany ndray mandeha indray de io zavatra tsapaka fony avovonjy io zay tena be voninahitra tataopoko nefa de afaka akeo amin'ny toerana iray sika ary afaka hipetraka eo ka hita eo anivontsika hoe miamainy sika raha indro fa mipetraka ty amin'ny tany kanakainy sika ka tonga eo nivondralahako aho fa miresaka amiko izy ireo ary za miresaka aminy fa arak'ilay fomba kely fahitako zavatra trany no atsapako ny misy eo amin'ny fanahy toy zany ka ahitako fotsiny toe-panahin'io rahalahy io ahitako ny tsy mety manomboka mahatsapa fa miemotra ny rehetra miamana lavitra ny fanahy lasa fazarana loatra zany ho atsika tsy maintsy manompo amin'ny fanahy sika de eo am'izay ahafahan'ny fanan'Andriamanitra ny afatsika de tsy tokony hoe afo ho an'izao olo zao ihany fa tokony ho afo ao am-potsika hitanareo tokony ho am-potsika zany raha tsy zany de tsy ho vitatsika tsara ny aneo an'izany eo amin'ny olona ny fanatenany mihitsy no tokony hitondra ny afatra ary matoky sy mino aho fa ny tsiraray aminareo de tena kristianina marina ankehitriny mila mpampianatra sekolelady izy ireo mila olona nampy izy ireo ary tiako ny lazany zao mba ahafahanareo azo tsara eto no fiangonako efa 3 taona no taty ary varavarana anankiray no nisokatra tamiko de rahalahy maky zany izy no nanasa itory Andriamanitra hita azy tsy nisy olo-kafa nanasa tsy hoe misy anoherako azy ireo
mahafinaritra izy ireo. Rahalahy Brock sakaizako akaiky izy, rahalahy Gilmore, maro amin'ireo rahalahy pentekotista ty reo no tena sakaizako akaiky tokoa. Ty azy ireo tsy misy anoherako azy ireo, azoko tsara ny toerana misy azy, tsy afaka nasa any izy ireo ka mbola hijanona ao amin'ny rafi-pivavahany. Hitanareo, tsy azo ny atao zany satria raha manao an'izany izy de ho voaroka. Ka de hitanareo toerana misy azy, niatrika ny to zany koa nefa ola enganeka ho to zao hatrany ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra. Ankehitriny de rahalahy Green, izy no nalefan'Andriamanitra eto sady nanokatra fiangonana ho antsika izay mitovy amin'ilay finoana sarobidy efa inotsika, ka tokony ho feny fankasitranan'Andriamanitra isika ary anatrika ny fivoriana rehetra, andray ny toerana rehetra zay azontsika raisy. Ary raha misy fangatahana iantsona atsika, nivavaka nitady ananao zavatra de aoko sika ho miaramila tena eo amin'ny fenzotom-pony ianao an'io. Hitanareo, tehirizo anakaja ny afatra ary miveloma amin'ny karazam-piainana mendrika, aza vela isy fahalotona ho tonga eo amin'izany. Miaina amin'ny ora tara indrindra isika ankehitriny, efa amin'ny ora tena tara loatra. Aoka ho amin'ny fahadiovana ny velomantsika amin'izany. Eny ny fiainako, ny fiainanareo, ny fiainantsika rehetra de mila mivoatra eo anatrehan'Andriamanitra. Ny tanora eo amintsika de mandendeheny fotsiny, mirenireny eny, mitety fampisehoana eny ka miamana lavitra an'Andriamanitra hatrany ihany. Mara zany. Eny fahamarinana zany. Hitako eo amin'ireo zanako zany. Ary hitako ny tenako fa eo amin'ny toerana zay tsy ianareo tsy maintsy mamoro ny tenanareo ikambana anareo anompo an'Andriamanitra. Nilaza ny Baiboly hoe raha hitantsika fahatombotra zany andro zany de tokony hiangona bebe kokoa sika. Raha tsy misy afa-tsy olona anankiroa ny eto de aoka ho isany. Eny zany de raha tonga miangona sika ka manompo miaraka de zao fotsiny, misy zavatra koa ny amin'io. O Jesosy, nazanaiza ingonandroa na telo amin'ny anarako de ho voany aho. Eny toy zay fa nolazaiko fahiny, rahalahy Green no niteny tamiko ka nilazan'io tamiko, tonga teo nivantiko nambarany ihany voalaza ny tamin'ny tsy nahateo aho hoe aroa izy tamin'ny maraina misokatra amin'ny fotoana rehetra ny pulpitra. Eny matetika zany hoe misokatra ho ahy hitoriko ny eto. Eny matetika no voatery mandeha fiarakodia hatrany Jeffersonville lafitrany any Indiana mba hitory afatra iray izay nomen'Andriamanitra, mba hitory an'izany eo amin'ny olona. Manivatsiva makany Jeffersonville Indiana ary ny tsirairay taminareo de namakivaky nanerana ny firenena ary nasiana fifandraisana telefônina sisisy mba hazona ny afatra satria zay zavatra ivelomantsika. Hitanareo fa zay no antony mahita atsika nefa tsy ilayntsika intsony ny anao toy izany. Manome afatra Andriamanitra de afaka aketo amin'ny pilipitra vetrany aho ary hitory an'io fa mahatsapa fahalalana ny anao an'io. Ary inoko fa avy amin'izany no hitahin'ilay Andriamanitra tsy toanareo raha manohana an'ity fiangonan'ity ianareo eny an'izao andehan'olo zao. Tsy zay ihany, faoko sika hivokeny ary ijery raha vitantsika ny taona ny hafa akato. Hitanareo, aoko sika iresaka amin'ny hafa rehetra any, resao amin'izy ireo ny amin'ny fiangonantsika sy ny mombamomba azy. Ny maizy ny fiangonantsika hoe eto sika tiana ho tonga ianareo ary mitondra vahiny de azoko antoka fa ahasoantsika rehetra zany. Hitanareo, manana trano sika ary feno fankasitrahana sika ny amin'izany, feno fankasitrahana sika ny amin'izao toerana zao ny ahafahana miangona. Nefa na izany aza la iavo indrindra de tsy mitoetra amin'izay tepony nataon'ny tanan'olona eny. Fa ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotra ary manao ahoana no fitoerana fitsaharako fa tena no namboarinao aho ary sika no vatany Kristy. Koa raha mifindrafindra avy amin'ny toerana iray ho amin'ny toeran-kafa sika de inoko fa hitondra an'ireo afatra ananantsika fa ho avy eto sika ary anao fivoriana hoety manasitrana ka izay rehetra ambanany tompo amintsika atao de ho tanterahantsika eto am-piangonana mihitsy mandra-pitana an'izany ho lehibe tokoa ka ho voatery nitondra an'io ho any amin'ny toeran-kafa indray de any amin'ny toeran-kafa mandra-piavin' Jesosy. Andriamanitra hitanareo. Andesika iondrika. Andriamanitra malaro, raha indro fa eto amin'ity lampiazo ty zay maneo eto amin'ny altara mihitsy de tsapanay fa taranaka eo andalam-pahafatesany zay raha ity tany ty ihany no resahana. Manompo maso eny amin'ny arabe zay ary tazanay fa voasoratra eny rehetra eny ny ota ary efa eo am-pisitahana faingana ny voninahitry ny tompo. Ary fantatray fa rehefa miala miakatra ny voninahitry ny tompo de andeha hiaraka amin'izany ny fiangonana. Andriamanitra ô, tianay ny hoisana. Vao andro vitsy zay nijoro teo anjonon-dalana tetsy ampitany lalana nitazana an'io matso nandalo teo amin'ny lalana io
Ary hitako reo tanky efatra nainy tamin'ny ady lehibe voalohany reo fa antaridalana. Avy eo nisy tanky Sherman lehibe tonga teo, dia nisy an'ireo nifanesy tao aoriny. Avy eo nisy an'ireo renina atao hoe kitana volamena. Ilay tokantrano kely rava lay vady nitomany ary nisy zazalahy kely ny akanjo rovitra fa maty ny rainy, ary ny vavy anitra maty anaka. Ho anaka po mampalahelo re zao, fa eto anjoron-dalana ny tena ary mitazana ny zavatra toy izao mandalo. Dia tsy katro avy eo fa raha vao nandalo teo amin'ny trano io izy ireo, dia niovany zao lay mozika mansory miaramila kristianina. Nanao ny famindrana izy ireo nanaraka an'io, kanefa rehefa nandalo amin'ny faritra io, Andriamanitra malalo, misy an'ilay fotoa dehibe hafa ho tonga mandalo ato an-tsaiko, fa hisy fitsanganana eo. Rehefa hitsangana aloha reo mainty milaly, reo olo-masina, reo patriarka, satria izahay izay velona ka mbola mitoetra dia tsy mba hialona anakana an'ireo izay efa nodimandry, fa ho tsofina ny trompetan'Andriamanitra reo izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Avy eo rehefa hitanay io zava-dehibe io, ny fandalovan'ny olona eo mizotra manivatsy valinanitra, dia ho eo zahay eo ampiandrasana ny fandovananay amin'ny fahalalana fa ho eo amin'ny laharana ihany koa zahay. Andriamanitra ataovy miaramila mahatoko zahay. Tsy misy afa-tsy reo zahay tena nandray anjara sy teo amin'ny ady ihany no mahalala ny tena maizy an'izany raha ny fahitana an'ireo tanky nandalo reo. Ary Andriamanitra heverinay fa reo zay efa teo amin'ny ady mpiainana no ahalala ny maizy an'io. Raha eo ampiandrasana ny anjaranay akanesana eo amin'izay tokony hisy anay sy ny toeranay ao amin'ny fitsanganana mba hiakatra. Ary eto ny rahalahako izay tanora mijoro eto, miofana tsara, vonona, mitafy, miandry izy ny ametrahany zokiolona tanana aminy dia izay efa mpiatitra anainy teo amin'ny sahanady. Zay mahalala fa tokony hiditra amin'ny ady ihany koa izy. Andriamanitra malalo, eto reto tanana tsy mendrika zay apetraka eto amin'ny rahalahako reto, zay maneho ny anao. Taio Rahalahy Green, Andriamanitra malalo fa mitay azy amin'ny anaran'i Jesosy aho. Engany izy ka hitondra an'izao afatra izao Tompo eto amin'ity tanàna ity sy any amin'izay rehetra hiantsona ho azy. Ho mahatoky ane izy, ho feno ny fanahy, hivelona amin'ny fiainana tsy misy tsiny. Andriamanitra azo ny fon'ny olona ane izy, mba hahafahany mampianatra sy hitarika azy ireo ary hanoro lalana azy ireo eo amin'ilay lalana irinay rehetra ale. Ekeo zany Tompo, taio ny vadiny mahatoky reo zanany madinika, taio reo ezaka ataonay miaraka eto amin'ny mahampirahalahy kristianina eto tany, mba hahafahanay hitondra an'ity filazantsara ity hatrany amin'ny farany tany. Irao eo aminay ny fananao Andriamanitra. Mangataka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zahay, raha indro fahatolotra eo anao izy. Amen. Andriamanitra hitanao Rahalahy Perry, torino ten'Andriamanitra.